Maneho ny fahavononana hatrany amin'ireo dingana rehetra izay ataony. Ireto teratany malagasy ireto izay tsy iza fa i Zozaroboka telo mianaka amin'ilay fanamby hoe iverina indray hiakatra ny Everest amin'ny volana May taona 2024 avy io. Zava-dehibe voalohany tsy maintsy atao mialohany izany ny fanomananteny. Tamin'iny volana martsa teo iny i Raisy Boka tany Aotricha no efa nanomboka ny azy tamin'ny fiakarana ireo rian-drano voasarin-dranomandry. I Raja Alexandra indray tany Peroa efa nanazatra tena tamin'ny fananiana ireo volkano avo indrindra tany an-toerana. I Zozaroboka raina izy ireo kosa dia efa niroso nanazatra tena samy irery ihany koa mitandrina ny amin'ny dona sy izay mety ho fiantraikany. Iray volana sisa dia hiainga indray izy telo mianaka ireto, hitondra avo indray ny fanilon'ny Madagasikara eny amin'ny tafon'izao tontolo izao. Samy efa ao Aotricha izy ireo tamin'ity volana aprily ity, ao amin'ny Loasany Pitzal manao ny fanazarantena farany hatramin'ny faran'ny volana aprily izao. Mandamina ny fitepon'ny fo, ny fiatrehana ny alina mangina be mandritra ny fakana aina ary ny fanatsarana ihany koa ny teknika amin'ireo fiakarana mideza izay tena mila fahamalinana tokoa. Tsy ho ela itoy ny dio azy telo mianaka ireto hiainga ho any Himalaya indray izy ireo. Maka hery manokana ho azy teratany malagasy ireto ho tonga hatramin'ny farany amin'izay fanamby napetraka izay.